Vatsympana etin'ny pasteur Ratsianarivo Lea. Hoy Jesosy, izay zavatra tsy hain'ny olona dia hain'Andriamanitra. Amen. Hivavaka tsika tompoko. Ry Jesosy Kristy tomponay io, faly ny fonay tratry ty maraim-baovao ty. Rehefa nomenao ny fofona mahavelona indraika na amindrano fo, dia mirabanao mpanetreteny zahay tsiraray avy, manoroka ny tongotra masina ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Misaotra indrindra ny fiarovanao anay tamin'iny alina mangina iny, ary dia mbola ny famindraponao natozao anay. Haidino ny fanainao masina Jesosy aminay tsiraray avy, ahaizanay mandray ny vatsim-panavy aminao. Azahoanay mitombo finoana eo anatrehanao, ary azahoanay koa mamitra-pihavanana mandrakariva aminao. Satria ianao Jesosy Kristy Tompo, no tompo ny fanapahana rehetra ny an-danitra izay tia-tany. Sokafo ny fonay tsiraray avy, mba ho tany lonaka, andry ny teninao dia tenena mandrakariva Jesosy fa voninkiana anao izay mpanomponao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo, ilay mpamonjy sy mpanavitra anay no angatany sy anaovanay izany vavaka izany. Anloranay koa ny dera sy ny haja ny voninahitra mandrakizay. Aleluia. Amen. Ampifaliana no iarabanantsika rehetra amin'ity maraina ity, hateny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo eo amintsika tsiraray avy. Ny tenin'Andriamanitra angalantsika vatsim-panahy ity maraina ity dia amin'ny filazantsarany Lioka, toko 7:20 voalohany ka hatramin'ny 20. L'Évangile selon Luc, chapitre 18, verset 1 à 8. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nilaza fanoharana taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Dia nanao hoe, nisy mpitsara tao an-tanàna anankiray izay tsy natahotra an'Andriamanitra namena maso olona, ary nisy mpitondra tena tao amin'izany tanàna izany, izay nakao aminy matetika ka nanao hoe, omeo rariny aho amin'ilay mananady amiko. Ary tsy nanaiky izy aloha, fa rehefa afaka izany, dia nanao anakapo hoe, na dia tsy matahotra an'Andriamanitra aza aho, sady tsy mena maso olona, mba omeko rariny ihany io mpitondra tena io, fa manahirana ahy izy, fa ndrao avy mandrakariva izy ka hampahasosotra ahy. Ary hoy ny Tompo, enozy alazain'ilay mpitsara tsy marina, fa Andriamanitra tsy hanome ny rariny olom-boafidiny fa izay mitaraina amin'ny andro manalina, ary moa taredrera va izy. Lazaiko aminareo fa omeny rariny faingana izy, kanefa raha avy ny zanak'olona, moa hita finoana ety ambony tany va izy. Amen. Izany tenin'Andriamanitra novonakintsika izany dia nitarika antsika amin'ny loha hevitra hoe ny tompo ny jaly dia mampandresy sady mampianatra mivavaka. Jesosy Kristy Tompo ilay nijaly dia mampandresy antsika sady mampianatra antsika hivavaka. Ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra amin'ity filazantsara Lioka ity dia mazava ho azy fa fanondriana lalin'i Jesosy Kristy Tompo ny mba hivavahantsika mandrakariva, ary tiantsika hivavaka sy hanantona azy izay milaza fa manaradia azy, mba hatateraka ny sitrapon'Andriamanitra ray eo amin'ny fiainantsika. Hitantsika amin'ity fanoharana ity ilay tantaralay vehivavy nahery nangataka. Inona avy ny zavatra nitanteran'izany vehivavy mpitondra tena izany? Tsy maintsy naharitra ny vavaka momba ny zavatra rehetra izy. Ary dia izay koa ny takiany ten'Andriamanitra amintsika, fa tsy maintsy maharitra mivavaka momba ny zavatra rehetra isika mandra-piavin'i Jesosy Kristy Tompo. Ny faharoa dia tsaroa fa manam-pahavalo isika eto amin'ity izao tontolo izao ity, eto amin'izao fiainana izao. Ary iza moa ny fahavalontsika? Ny Satana no fahavalontsika, ary matetika dia mampiasa olona koa ny fahavalo ireo Satana mba hatateraka ny planiny, satria izy dia manana miaramila koa ampiasaina. Kanefa araka izao ten'Andriamanitra izao dia maharo antsika amin'ilay ratsy, maharo antsika amin'ny fahavalo, ny vavaka izay tanterahantsika, ary dia izay no mila mahatonga antsika hivavaka mandrakariva. Rehefa mivavaka isika mantsy dia tokony hitaraina, tokony hibebaka, tokony hitalao, ary rehefa mitaraina antsika dia mba ho voaharo amin'ny fahotana
sy mba hahazo ny rariny izany fitarainana sy fiaonana izay tanterahantsika izany. Tsaroa fa ny fikirizantsika hivavaka dia mampiseho mazava tsara midika fa mino an' Jesosy Kristy tompontsika lay mpamaly vavaka. Mila tao an-tsaina hatrany fa amin'ny andro farany alohan'ny iverenan'i Jesosy Kristy tompo dia maro ny fanoheran'ny devoly ny vavaka ataon'ny olona mahatoky azy, mahatoky an'i Jesosy Kristy tompo ny lazaina eto, ary dia ny devoly fahavalo dia manao sakatsakana tsy hatateraka izany plan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika izany, ary eo ny tenin'Andriamanitra izay mampirisika antsika tahaka nataon'ity vehivavy ity mba hitaraina sy hitalao ary hangataka amin'ny alalan'izany vavaka izany. Noho ny amin'ny Satana sy ireo fahafinaretan'izao tontolo izao dia maro ny olona no miembotra, mitsahatra sy miena ny fiainam-bavaka izay tanterahany ary tsy manana faharetana amin'ny vavaka intsony. Tsaroa fa izay olom-boafidin'Andriamanitra tokoa dia tsy hitrahatra na oviana na oviana fa hitaraina amin'Andriamanitra mba andravan'i Jesosy Kristy tompo ny herin'ny Satana sy izao tontolo izao ao anatin'ny rafitra misy eto amin'ity izao tontolo izao ity. Noho izany dia mila maharitra mivavaka isika, ary ny faharetantsika hivavaka dia mba ahitantsika ny rariny sy azahoantsika ny valim-bavaka, ary koa anjakan'i Jesosy Kristy amin'ny fahamarinana, satria fantatry ireo fahavalo mantsy fa i Jesosy Kristy tompo dia manome fanantenana, manome finoana, mampitraka, mampahery, mampatanjaka. Raha fa koa amin'ity andro anio ity ara, rehefa miverina amin'i Jesosy Kristy tompontsika dia hamaly vavaka antsika izy amin'ny fotoana rehetra izay tinendriny, ary dia atsahany ireo fahoriana amam-pijaliana azo tamin'izao tontolo izao izay mitady hanapodika ny fiainantsika amin'ny lafiny rehetra. Androany dia ny tompo Jesosy Kristy tompo mihitsy no milaza sy mampahery antsika fa mila mifikitra amintsika, mila mivavaka itsika, mila maharitra itsika, ary mila miharitra itsika, mila miafy itsika mba hahatanteraka ny fiazakazahana. Tsy tanteraka sy tsy totosa nefa izany rehetrarehetra izany raha tsy fiaino ny fiainam-bavakantsika, ary mangatamadraka-riva ny fanahy masina mba hampianatra antsika hivavaka araka ny sitrapon'Andriamanitra. Mandrindry ny fiazakazahany finoana kosa nefa dia mibanjina mandrakariva ny Jesosy Kristy tompo, ary manokana tena sy fotoana mandrakariva amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fiainana, ny famakiana ny tenin'Andriamanitra. Vokatra izany rehetrarehetra izany dia ahazo hery itsika, hitombo finoana itsika, hitombo fitiavana itsika, hirotsaka ny fahasoavana, ary dia hiseho ny voninahitr'Andriamanitra satria ny zavatra rehetra hain'Andriamanitra atao. Mahareta amin'ny fivavahana ry mpiazakazako satria tea andray ny sadrom-boninahitry ny fiainana itsika dia tsy maintsy maharitra ao anatin'ny vavaka ary koa amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Vavaka isika. Misaotra anao izay Jesosy amin'ity maraina ity. Nampahery anay ianao tamin'ity vatsim-panahy ity fa mila mianatra mivavaka izahay. Ary dia tsy mahay mivavaka izahay fa mibadabada satria adala, tsy mendrika. Jesosy malalo, mamindra foka mamela heloka. Ary dia sasao mandrakariva amin'ny lerana tombony azo fijaliana izay. Haidio ny fanainao masina Jesosy aty anatinay tsiraray avy, amporisika sy anentana anay tsiraray avy, anana etaeta hitady ny tavanao amin'ny alalan'ny vavaka, ary dia ampitomo mandrakariva ny finoana ianao. Tazony mafy izay Jesosy fa tsy mahatananao. Tompo malalo, toavy aminay ny teninao, ary tanterao aminay ny afatrao. Fa Andriamanitra tokoa ny ianao, dia hanome rariny anay olom-boafidinao, ary ampianaro izay hitaraina aminao
andro manalina, hiatoraka aminao iankohaka eo anatrehanao, mba azahoanay rary ny faingana manoloana ny toe-piainanay, manoloana izao tontolo izao. Ary indrindraindrindra koa Jesosy ho fitaovan'izay hitondram-bavaka ho an'ny hafa sy ho an'izao tontolo izao. Petraka eo am-piletananao Jesosy izao tontolo izao izay mbola lavitra anao, izay tsy mahatsiaro anao, fa ngio Jesosy tario amin'ny mahazaka-pitiavanao. Meo anay koa Jesosy ny fitiavana sy ny fahasahiana, ampafantatra ny sitraponao, fa zava-pona ny fiainana tsy misy anao, Andriamanitra ray sanaka ary fanahy masina. Raisin'ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika. Fa ilay Andriamanitra tompon'ny fanapahana rehetra any an-danitra sy ety an-tany no milaza sy mampahery antsika hoe manohana ny tsy manan-kery izy ary mampatanjaka ny sandry malemy. Mandehana mahatanjaka. Jesosy Kristy Tompo anome hery antsika tsiraray avy. Manao kosa ilay mipetraka eo ambony seza fenderana sy ny zanak'ondry ny tera sy ny azara voninahitra mandrakizay. Aleluia. Amen.